Amen. Vao maty tadia dia andray fanapa-kevitra izay valy mianaka hoe aleo ialana tanteraka varado. Vao maty herinandro zay dia nangoronetana nidiovina ny trano madio tanteraka, lasa izay mamadika pejy, lasa ny ambo manaly andoharany fotsy. Tany aminay neny tiry ty foana no irainy isan'andro, maraina toandro hariva, maraina toandro hariva. Hira tsy adventiste izy ty, ialana tsiny. Ary nareo zao matsapatsapa fa ny hira adventiste rehetra nalefa netana amin'ny fizarana voalohany daholy. Fa ny hira taty amin'ny farany angamba miavaka loatra ilay fotoana ny lalovanay dia niaino an'ity hira ity izy. Ary ho irainy solo izy amin'ity fotoana ity. Mivavaka ho azitsika fa mahafinaritra ilay hira. Efa vita setra izy. Ary sika rehetra koa tokony ho vita setra ka toky amin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Amen. Tiako loatra ity hira ity ka zay nahatonga isafidy tsy afaka atao am-bavako mihitsy ity hira ity. Sasany dia petrako amin'Andriamanitra ny fiainako, vita setra, ninona mandalo eo anatrehako dia mijogo mahatoky aho. Faorina sy fijaliana fa toa tsy natahitra intsony izany, fantrana sy tsy fisiny fizamboly tiany nijoro atrany satria ny Andriamanitra tsy ampitondray zay tsy zakako izany. Na inoky dona na inoky antitra zamboly traka na isesisesy amelay azany aty zaho efa zatra ny avony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporo fizany fizaho de mpanompo efa vita sedra. Sorina tamiko avoko izay kely bafananako fizamboly tiany mijoro atrany satria ny Andriamanitra tsy ampitondray zay tsy zakako izany. Na inoky dona na inoky antitra zamboly traka na isesisesy amelay azany aty zaho efa zatra ny avony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporo fizany fizaho de mpanompo efa vita sedra. Na inoky dona na inoky antitra zaho mboly traka na misesise sy amelay azany aty zaho efa zatra ny avony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporo fizany fizaho de mpanompo efa vita sedra. Na inoky dona na inoky antitra zamboly traka na isesisesy amelay azany aty zaho efa zatra ny avony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporo fizany fizaho de mpanompo efa vita sedra.
akaiky farana ny fotoanantsika iraray sisa no ataony fianakaviana fa erty misy afatr'ireo namantsika ireo fianakaviantsika avy any Andilam-bato avy any ivelany lavalava izy ity fa samy tia andray anjara daholo moa zany fa dia nomena 10 minitra isaky fianakaviana eo zany mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny alalan'ity vidéo ty ary faly ny tenako mandray anjara amin'izao fotoana izay ahatsiarovana amin'ny dadafara izao. I Lalaina ny anarako ary za dia niaisan'ny dadafara zanaky ny anabaviny izay efa nodimandry koa ka eo no tiako marina voalohany hoe ny aina dia an'Andriamanitra izy ny tompony ary ny fandaminana rehetra dia avy aminy ay ny mandamina ny zavatra rehetra ary voateraka tsika dia fantany ny fetrany aintsika ka ny any ho atsika dia fahatsiarovana ary raisiko tombotsoa manokana ny mandray fitenenana ary mandray anjara amin'izao fotoana izao Fijoroana vavolombelona Fiderana n'Andriamanitra indrindra satria izy dia tompony zavatra rehetra ary izy no raintsika ary sika dia zanany. Momba ny dadafara tamin'ny fahazazako ny tena mirahako tamin'ny matetika zany hoe efa 20 taona lasa zany izany ka ny atsarovako anazy voalohany indrindra dia ilay toetrany izay tena misy atsoram-panahy be ary hitako teo aminy fa izy dia olona bon vivant ary rehefa miaraka aminy dia misy fifaliana foana ary izy tsy mba ohatran'ireny le olona le simokomokotra na tsy miteny simokomokotra ohatran'ireny zany fa izy dia olona tena bon vivant ary izay ny tena atsarovako anazy ary azo raisinao modely koa satria sika kristianina dia indray amin'ny fahasarotany fiainana amin'ny olana maro samihafa dia manana izay telo simokomokotra izay ratsaina tsy hita eo amintsika hoe manana ny Jesosy ary manana ny fifalian'i Jesosy ary izay no tsaroako indrindra teo aminy. Dia misy lafiny anankiray koa izay tiako zaraina anareo dia ny fahatsarovako azy hoe izy dia olona tena tia maka sary ary tsisy événement izay tsy alainy sary tamin'izany fotoana izany. Tamin'izao fotoana izao mora kokoa maka sary satria manana telefona tamin'izany mbola le appareil photo reny dia avy eo misy an'le bobine reny dia avy eo sasana dia izay vao entina jerena sy ny sisa ary dia tamin'izany dia tsaroako mihitsy ny fitiava maka sary dia maka sary izy ary tia maka sary ary ny fotoana rehetra fivoriana fianakaviana sy ny fotoana rehetra erana dia valainy azahoany sary daholo ary manana sary tokoa izay nalainy izahay ary izany moa dia raisiko hoe anisan'ny fitiavana mizara izany misy côté hoe sentimental zany ka tia maka sary ary tia mizara izany fakana sary zany eo amin'ny manodidina ka tsy ho lava teny satria mety betsaka ny mbola handray fitenenana fa dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary any an-danitra no miaona isika aminy eo ambanin'ny fitarian'ny fanamasina. Lalahelo tokoa ny fo raha nahare ny fahalasana tokola raha miseparana ary rafy ny feno manareo fanakaviana. Taona maro no niarahana ny asa eo amin'ny kolejy Andriamparatiana ary nahavita be teo amin'izany sekoly izany tokola
atao ny fampianarana tsotra ary tao koa ny fampianarana soratra masina izay mitona fanahy maro teo amin'ny finoana sy teo fanararan'Andriamanitra ary isaorana azy lehibe zany ary isaorana n'Andriamanitra koa nanomezany azy atsika dia mbola mamerina indray fa finoana feno ho anareo fianakaviana mahaiza amin'ny olona ny travitsy natokana hatsiarovana ny monsieur parany na Loholona parany efa ela ny nahafantarako amin'ny monsieur parany mpianany tamin'iza classe de 3e fa satria moa izy namadada dia efa ela mifanerasera taminy ka ohatrany hoe ray aman-dreny ohatrany hoe dadatoa fandraisako anazy tamin'izay mpianany tamin'iza classe de 3e dia miaraka amin'izay namako izay hoe Virginie dia faly mihitsy zay rehefa hoe ho avy monsieur parany hampianatra satria izy be vazivazy miramirana foana dia mandeha ho azy ny cours ny physique chimie rehefa vita amin'ny brevet dia nisy taona nianatra teny Amrasalama mandalo eo amin'ny toerana misy anazy nisy taona izy nanome lasopy nanome composé nalahelo izay taminareo hoe lasa monsieur parany fa tsy adino ny souvenir tsara rehetra niaraka taminy na ny tao amin'ny chorale lafabo na ny taminy mbola kely izy mifanerasera taminay tany an-trano sy tany am-pianarana manantena mbola iona amindray tsy ho ela eny amin'ny ranomanitra miarabantsika rehetra fianakaviana sy ilay fanantenana tamin'ny Andriamparany Samuel ho manokana ny tokola Andriamparany Samuel dia tahaka indray amin'ireo raitapohan'ny raiko satria evatry ny fahazazana nahafantarana azy taona maro ny faneraserana eva dia fotoana dia nivoatra koa ny fifandraisana fa ohatran'ny ray aman-dreny sy zanaka foana ary nisy atao hoe attention miavaka atao aminy ho anay ankizy miara-nitezaina teo avaram-teo ka dia feno tokoa ny fo rehefa nandreny zavatra nitsika nefa mino fa manana fanantenana isika ary mibanjina izay fanantenana izay mbola eo naminy ray andro amiko tsaroana mandrakariva ireo soa rehetra nataony indrindrindra ao manokana anisany nahavita zavatra betsaka teo amin'ny fiainako izy na tamin'ny lafiny publika na privé dia ingany eo naminy ray andro amiko mitandritra tena toko nalahelo tokoa rehefa naheno fa nandao atsika Loholona farany kanefa ny isika dia manana fanantenana fa rehefa ho avy Jesosy dia mbola ionandrainy amin'ny ranolanitra ka dia mahereza indrindra tompoko toina tokoa ny fofoko raha nareny vaovao ratsy mikasika ny ray aman-dreny parany Loholona sady mpampianatra izany hoe mpanabe navita didy lehibe teo amin'ny fiainako manokana ny anekdoty tsaroko dia ny vazivazy matetika ny sangisangy ary indraindray dia mividy gazety ho anazy miaraka amin'ny voanjo kely dia mizizo an'le mocroisé ako indraindray rehefa tsy ataony le izy dia alahelo tokoa raha nareny vaovao ratsy kanefa dia ny fanantenantsika dia niaona indray eny amin'ny ranolanitra ka mirary fiononana feno an'ireo fianakaviana rehetra mandria ampiatanana ray aman-dreny Loholona miarabantsika rehetra fiangonana ioniany izao miresaka aminareo izao salama tsara misaotra n'Andriamanitra manoloana ny aretina izay iainana maneran-tany Tsiahy sy tsiaro ny amin'ny fiainan'ny Loholona parany ny voalohanteny aloha dia tiako ny mbola mampahery mandrakariva ny fianakaviana sy ny fiangonana ihany koa Loholona parany dia azo lazaina voalohany indrindra ho ahy fa
anisan'ny ray aman-dreny izay nanabe sy ny taiza izy satria zako sy riaingo sy malala dia zaza niaraka lehibe tao Betongolo, izany hoe fa ela dia ela no nifankafantaranay dia anisan'ny ray aman-dreny izay nanabe sy ny taiza Loholona-parany. Tsy manana souvenir négatif aho hoe ratsy tonga ao an-tsaiko momba ny Loholona-parany fa pozitiva be daholo. Tsaroko aminazy koa nisy ankizy tamin'izany fotoana mbola ankizy hoe hanala BBC dia manao kory any amin'ny Loholona-parany dia mazoto mihitsy na alahady io na alarobia dia tena mazoto fizika nefa ny matière ianarana amin'io dia afaka BBC ilay ankizy, izany hoe manana talenta koa ny ray aman-dreny Loholona-parany eo amin'ny resaka fanabeazana, fampianarana. Dia nitsaroko amin'ny Loholona-parany koa aktifa be izy, aktifa izy, misy anazy, misy an'ny Loholona-parany foana. Mivoaka amin'ny fiangonana mitsangatsangana eo Loholona-parany, any amin'ny ankizy, any amin'ny fama, mandeha ny chorale, dia eo foana Loholona-parany. Ny tsaroko aminazy manaraka koa dia ilay talentany mahay mikarakara sakafo. Tena tsaroko mihitsy ireny ary misaotra an'Andriamanitra aho satria isika rehetra satria nomeny an'izany ray aman-dreny izany. Tsy eo intsony izy kanefa tena mino amin'ny foko manontolo aho fa mbola eo aminy indray tsy ho ela intsony eny amin'ny rahalanitra, tsy ho ela intsony tokoa satria raha manoloana ny toe-javatra izay misy dia tsy afenina fa tena miaina ao anatin'ny andro farany tokoa isika izao. Na dia lavitra izao dia tadidio anefa fa mivavaka ao antsika mandrakariva aho vavaka ao amin'ny fiangonana ihany koa. Misaotra. Izay ny azon'ireo tratrantso nambara tamintsika tamin'ity tolakandro ity. Tonga amin'ny fotoana izay anaovana fisaorana izay moa izany izay mirahalahy dia misolo inona moa anarandray tsy sako ny fiantsoana azy solo satria izao na ty palitao ty izao dia io anaovana io izy tokony namena ilay zandrilary satria izy nitondra teny fa izy moa kelikely izay ihany. Mangataka anao zandrilahy hijangana John, izy no asaina miteny nitondra fisaorana dia izy moa miteny amiko izany mamitsy dia mahay miteny loatra hoe antsika misolo inona tsy dia haiko misolo anarandray tsy satry ny palitao anaovako palitaony anaovako miaraka amin'ny kravatany fa aleo iseno mitondra teny na vakinao ary io tsy olana fa isaorana avy aty amin'ny fona mianakavy izay teny fisaorana izay tompoko. Misaotra ny zokiko mamia no nanome fitenena ho an'ny zandry. Eny tokoa tompoko lasy tompoko vavy. Nisa moa tompoko fitarianisa. Ny tady fitariam-bato. Fa ny azafady kosa fitarian-teny. Ko manolotra azafady tompoko lahy, manolotra azafady tompoko vavy. Eny fa nanomenay aza ny andatra sy hitondra ny teny fisaorana dia mialatsiny aho. Fa tsy toe-pona tao volo-tratra fa hitoe matsinjo tao volo-maso ary hitoe mitadidy tao volo-tsofina. Ny zozoro no telo rirany, ny goaika fotsy tenda, ny lambo sosonify. Tsy olon'ny lela aho fa matadidy ny fomba tsy maintsy fanaovana mba tsy siny fanomezantsiny. Ko satria moa misolo tena ny valy-mianaka ny tenako dia raisiko ampifaliana sy ampanetretena ny tondra teny fisaorana manokana ho antsika. Tsy ilaza ho miara-mahita nefa ny tena raha hanambara fa tontosa antsakany sy andavany ny fandevenana ny Loholona-parany na hidadio izy tsika izay akaiky azy. Izany moa dia noho ilay Andriamanitra velona izay ao ambony
ko ny saotra sy ny dera ny aja ho atolotsika azy rery ihany. Fahita tokoa ankehitriny ny akaiky fatana mandroso afo, ny akaiky vilany feno oarina, ary ny akaiky micro omena fitenenana. Eto dia toetra amin'ny toerana izay no tafidinay izahay dia tsy aiza izany fa eto amin'ny Fiangonana Advantista mitandrina ny andro fafito eto Betongolo. Dia entina ny fisaorana anareo satria ny aran-dotodoto koa ianareo nanampy ny karakara, ny batabata entana raha mbola tao ambohitra ny razana. Hita sy tsapa fa iray ihany isika ao amin'ny tompo. Ary izany midika raha lasaina ba fa tsy honohony ny fahavononantsika hiara-itsenan Jesosy tompontsika. Kosa mi mahery fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Eto dia tianay ny saotra manokana ireto olona manaraka ireto. Tonton Arnold, l'olona... Avy Tonton Arnold. Mangataka ny Tonton Arnold mba hiakatra ety aloha azafady. Izy dia valahara mpiandro fahasananay sady olona ao Behenjy ihany koa. Tianay saotra ambalavao Behenjy. Izy Tonton Arnold makanisa keketokakeko izy satria lolam-parana tsy afaka nasitrika tao am-pasan-drazana satria vao nisokatra ny fasana. Dia izy no nikarakara nanamboatra ny fasana, ny batavato mepita tanimbary, mibata n'ireny vato ireny, milolo vato ireny mepita tanimbary. Tianay isaorana fomba manokana Tonton Arnold. Manaraka dia ny olona mamirato velo mivady. Mangataka anareo olona mba hitsangana eto anoloana. Tena isaorana manokana nareo mivady. Iny alina iny dia izy ireo no namboatra ny vatapaty. Alina efa misivy alina, mbola poko. Izy mivady ireo ny karakara izany vatapaty izany ary tonga tany an-tranonay ny alina nanatitra ilay vatapaty. Tsy nafoy anay nanomboka tamin'ny fotoana voalohany ka hatramin'ny fotoana farany. Ary ireto rahalahy isan'ireto ihany koa angaviana. Joary Erozoa ao ve zareo, ary rahalahy Ery. Ozy neny izahay taminareo telonahy hoe tsy niteraka lahy izahay fa ianareo no zanakalahy ny dady. Tsy hoe ihany izy roa lahy. Iny ary ianareo dia nitsongaina tao anatin'ny maro. Narindra reto ny rahalahy ny zanaky dady reto, zanadralany fa zanany ihany moa zany. Misaotra nareo amin'ny fomba manokana ny fianakaviana amin'ity fotoana manokana ity. Eny tsapany tokoa sy ankasitranay ny fandavantenanareo nanampy anay, nanohana anay tamin'ireny fotoana ireny. Eny da tamin'ny alina indrindra tokony halan-tsasatra azy dia teo foana nareo sitraka stelina tompoka ny vitanareo tsy ho voavalinay ny vitanareo. Fa ity misy fahatsiarovana kely atolotra valy-mianaka amin'ny fofeny fitiavana fahatsiarovana ireny lasa tsy fanadino ireny. Dia Andriamanitra manakaripasoavina ny omba isitay ameno ny tsy vitanay taminareo rehetra. Fahatsiarovana kely fotsiny mba ho fahatsiarovana n'izany fotoana izany. Mena toerana nareo afaka mipetraka tao. Manaraka izany tsy adino ianareo mpitondra fivavahana, ny mpitandrina rehetra, ny loholona rehetra sy ny mpakiazana kimpitandrina izay nasaina manokana. Toloranay fisaorana sy fankatelemana tomboka ianareo sy ny fianakavianareo satria inonay fananoana anareo tamin'ny adidy sy andraikitra lehibe izay saninareo koa izy ireo. Ary indrindra ihany koa fa ianareo namana sy tapaka maro sakaiza tsy mahafoy. Ireo solony tena mpampianatra sy mpianatra ao amin'ny kolejy IEP, ao amin'ny lycée hanitra,
ao amin'ny collège Hercule izay tarihan'ireo talentsekoly isany avy a dia mendrika ny Fisaorana tanteraka koa ianareo satria tena tsapanay mihitsy fa izahay sy anareo a dia iray ihany. Akoa ianareo fianakaviana avy amin'ny Loholona a na avy amin'ny Ramatonoro malala vadina velany a mankasitraka re amin'ny fanatrianareo izao fotoana sarobidy tokoa ho anay valimianaka izao. Faly raha votretrika ny foa satria tsy nataonareo anjorom-bala ny fanasanay anareo. Izay ary no ela fa raha lava ny teny mamonamonaina tsy adino namodintsita ihany koa ireo izay tena tamin'ny fony tokoa no nandrotsahany ranomasony. Taoka anaty finosana kely ireo izay namana akaiky ny dady tsapanay ary hitanay zany ny ranomasony izy ireo. Misaotra anareo koa izahay ary zao ny tenay aza amin'ny tanondrika fa tsy mifarana amin'ny fahafatesana akory ny fiainana fa mbola iona amin'ny Loholona sika rehefa ho avy Jesosy. Amaranako ny teniko dia zao misaotra ny antoko-pihira feo Advantista Betongolo misaotra ireo izay nanao ny décoration misaotra ihany koa ho an'ny sonorisation ny mpitendry zava-maneno tsy adino ireo pakasary isaorana avokoa ianareo koa dia mirary soa antsika rehetra mba ho velonaina sy ho salama trany misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy antsika Loholona ary izay ny irainay valimianaka amin'izao sady nataony fanevana izao fotoana izao hoe mbola iona aminy isika fanantenana antsika rehetra izany mbola iona aminy isika rehetra eny amin'ny raholanitra fanantenana velona miredareda ty anatinay izany ary nohonay fa miredareda ao anatsika tsirairay avy ihany koa aoka hovonina isika araka ny tenen'ireo tenin'ireo mpitandrina rehetra iaraka irany zay iry zay valimianaka alohan'ny itondrandray Pasteur filohan'ny Fiderana Fampaherezana ho antsika indray ho amin'izao herinandro misokatra vaovao antsika izao. Minawa
kandanitra muliauna aminawa ewambava adini lanitra muliauna aminawa refatungani maraina vauva muliauna aminawa ewambava adini laditra muliauna aminawa refatungani maraina vauva refatungani maraina vauva amen. iny azy mamelona ny fiara-panatsika rehetra na dia efa mamarana fotoana amin'ny sabata atsika ankehitriny satria tafahoana somantsara izao ihany koa no azo lazaina hoe fotoana ionana amin'ny fiangonana raha tena marina atao anatiny toe-javatra izay famaofao toe-javatra nandalovan'ny fiangonana na enina hatramin'izao aza dia mbola ao anatiny tsika azadiny fa mbola ao anatiny tsika na dia hatramin'izao aza dia isorantsika Andriamanitra mbola ahafahantsika miona indrindra mbola ahafahantsika mifampahery manoloana ny toe-javatra izay misy nandalo toe-javatra maro tokoa ny fiangonana tao anatin'ny izay volana vitsivitsy tao anatin'ny fotoana izay raha tsika nahafantatra zany nandalo fotoan-tsarotra nandalo fitsapana raha ny tena marina ny membre ny fiangonana nandalo izay nisy akony taty amin'ny fiangonana zany rehetrarehetra zany anisan'izany ny fianakaviana izay atriana ankehitriny misy maro misy ihany koa amintsika izay nandalo toe-javatra sarotra ihany koa dia anisan'ny ilaina indrindra ny mifampahery ary ihany koa ny mifanohana mba ahafahana miatrika ny toe-javatra izay misy ankehitriny tena Andriamanitra dia milaza any amin'ny Jakoba manao hoe mifampivavah mba nino izy izy mba ho sitrana mifampivavah mba ho sitrana ianareo be ny nandalo tsy fahasalamana ny za manokana zao zany vao mahita ny anabavy noro tao aorianan'izay zao vao miona aminy satria tao anatin'ny aretina mihitsy any no niseho le toe-javatra za mbola soserom moatrano no nitranga le izy tena tsy afaka nitsangana fa zao afa mahita azy dia tena faly ihany koa satria mahery ary mino sy mahatoky ary manana fanantenana indrindraindrindra ary izay le hoe tena Andriamanitra milaza hoe mifampivavah mba ho sitrana ianareo izy izy ny tena Andriamanitra misy ny ratra rabatana ny ratra-po noho ny toe-javatra miseho tena misy ratra izay mahazo ny fianakaviana mahazo ny ankonana tokantrano mahazo ny fiangonana ihany koa maratra noho ny toe-javatra miseho dia ny fanasitranana ho atsika dia ilay tena Andriamanitra hoe mifampivavah ary mba tena io fiainan'ny fiangonantsika eto Betongolo izay le hoe mifampivavaka ny mpiray fanantenana dia mifampivavaka isan'andro dia mifampivavaka isika mifampivavaka
mba ho tanteraka izany ten'Andriamanitra izany. Mieritreritra hoe inona ny tena afatra, inona ten'Andriamanitra izay omena, dia sarotra mandihy mieritreritra anazy satria rehefa toe-javatra tahaka izao dia miezaka mipetraka ao amin'ny toeran'ilay fianakaviana, fa za tena amintsika fa sarotra, tena sarotra. Tsy haintsika mihitsy ny petraka ao amin'ny toeran'reto fianakaviana reto, ny toeran'ny Tom Rala Vincent, Lola Vincent, na moa ny vadiny, nisy hafankona, tsy haintsika mihitsy ny petraka ao amin'ny toeran'ilay olona, tena tsy haintsika mihitsy. Hoe manahoana ny fahatsapana ao anatin'ilay olona, manahoana manomboka atao aorianany toe-javatra iny, manahoana ny tena tsy hainao. Ary izay mahatonga hoe sarotra ny tondra teny hoe inona ary ny teny izay hoentina ho siozaraina amintsika rehetrarehetra. Kanefa soa antsika fa manana ny ten'Andriamanitra dia andao Andriamanitra no angatantsika hanome antsika teny mba hiatrehantsika ny fiainana ho avy rehetra mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Mialoha izay dia andao hiaraka hivavaka. Andriamanitra raina izay ny an-danitro, misaotra anao zahay nomenao ity sabata ity. Tena fitahiana ho anay ny mitsahatra amin'ny andro sabata, na dia mbola eto amin'ity tany feno faratsiana ity aza, anjakan'ny Satana, anjakan'ny asan'ny maizina, kanefa mahita fitsarana izahay miaraka aminao, mahita fitsarana izahay ao aminao, ary tianay raha mba ho santatry ilay fitsarana mandritra mandraka izay miaraka aminao any amin'ilay fanjakan'lanitra ny sabata. O Andriamanitro, tehirizy ao am-ponay izany fanantenana izany, fa tsy ho ela dia hiara-mitsahatra aminao mandrakizay any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao zahay. Ary omeo hery izahay ahafahanay miatrika ny toe-javatra izay iseho amarana ny tantaran'ity tany ity. Efa nampahafantarinao amin'ny alalan'ny teninao zany, efa nampahafantarinao amin'ny alalan'ny faminaniana, dia omeo hery izay ahafahanay miatrika izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana izany vavaka izany. Amen. Amin'ny Apokalipsy no andeha vaky itsika, dia andaontsika maky ny ten'Andriamanitra. Apokalipsy 3 no andeha vaky itsika. Apokalipsy 3 dia vakitsika ny andininy 5. Apokalipsy 3 ny andininy 5. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokon'ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Mahafinaritra ilay teny hoe izay maharesy dia hitafy lamba fotsy. Mahafinaritra mijeran'izy mianakavy manao akanjo fotsy. Izay maharesy ozy izy ny ten'Andriamanitra dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo ihany koa. Dia raha mamaky tsika amin'ny Apokalipsy dia mahita tsika any amin'ny Apokalipsy 7 dia mahita tsika hoe iza kay le manao akanjo fotsy. Dia zao voalazany Apokalipsy 7 ny andininy 7. Ary rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny, nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry ny akanjo fotsy lava sady ny tana sapandrofy. Aika izay, aika le olona izay manao akanjo fotsy dia olona izay mitsangana eo anatrehan'ny zanak'ondry. Mitsangana eo anatrehan'ny zanak'ondry, manao akanjo fotsy lava. Izy io zany ry zareo
tsy zavatra ity velany tena marina. Tsy hoe dia mila manao kanjo fotsisika zany isa Sabata. Ndao nga anaovana deny ety an-tany tsy izay nga malizy hoe ndao anaovana deny ety an-tany le akanjo fotsy lava dia isaky ny mivavaka ve dia manao kanjo fotsy sa isan'andro dia tsy izay le lazainy ato. Fa le akanjo kay zany dia ohatrohatran'izao momba le akanjo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo andiny fatelo ambin'ny folo dia ozy izy ary nanankiray tamin'ny olona namaloka nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava avy taiza izy fa hoy izao taminy tompoko ianao ny mahalala dia hoy izy tamiko iza ka ireo manao akanjo fotsy lava reo dia izao mivaliny ireo ny avy tamin'ny fahoriana lehibe haika izay le izy ireo ny avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony dia nosasany sy nofitsiny tamin'ny inona ozy izy tamin'ny ranony zanak'ondry. Ry fianakaviana mazava le volazany tena Andriamanitra ireo izay manao akanjo fotsy lava mitsangana eo anatrehan'ny zanak'ondry sy ny seza fiandrianana ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe. Tsy maintsy mandalo fahoriana atsika tompoko, tsy maintsy mandalo fahoriana atsika mba hatonga atsika ho anisan'ireo izay manao akanjo fotsy lava hitsangana eo anatrehan'ny zanak'ondry avy tamin'ny fahoriana lehibe ireo olona ireo. Ary zay zany ny tombontsoa raha raisitsika zany ndao pozitive etsika le toejavatra hoe zay ny tombontsoan'ny fahoriana izay andalovantsika eto an-tany. Satria ny fahoriana izay andalovantsika dia manadio atsika kay le fahoriana. Dia ny voalazany hoe ary le akanjo nozy izy le akanjo kay zany ohatra ny hafahafa ihany hoe akanjo fotsy fa le ten'Andriamanitra dia milaza fa nofitsiny dia namotsiny anazy zavatra hafa raha ahoana koa zany hoe akanjo nofitsina amin'ny raha ny menamena dia ahoana ny afotsy anazy mazava le teny hoe ny akanjo nofitsina tamin'ny rany zanak'ondry tamin'ny rany zanak'ondry nofitsiny ny akanjo. Dia amaky toko sy andininy ray tsika izay manazava an'izany hoe inona kay ny tiana ambara amin'izany. Jaona voalohany dia ovakitsika Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fafito dia izao voalaza le ten'Andriamanitra. Jaona voalohany toko voalohany andininy fafito dia ozy izy fa raha mandeha eo mazava isika tahaka azo eo amin'ny mazava dia manana firaisana amin'ny Jesosy zany manana firaisana isika ozy izy ary tsy vitan'izay ihany fa ozy izy eo amin'izay ny toyiny ary ny rany Jesosy ny rany Jesosy ny rany zanak'ondry rany Jesosy zanany manadio atsika ho afaka amin'ina ozy izy zay kely hoe ny akanjony natao ino ozy izy nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry ny rany Jesosy zanany manadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Voadio tamin'ny alalan'ny rany zanak'ondry ianao voadio. Tsy mila manao akanjo fotsy ianao tompoko hoe isaky ny mivavaka ianao dia lasa miova ny fitafianao dia lasa manao akanjo fotsy. Dia mahita atsika any amin'le fiangonana sasany ireny manao akanjo fotsy tsy zay io tsy zay io fa le hoe manao akanjo fotsy dia ianao mila voadio amin'ny rany zanak'ondry. Zay le akanjo fotsy zay hoe ny voadio tamin'ny rany zanak'ondry nofitsina tamin'ny rany zanak'ondry voasasa voavela eloka vita fihavanana amin'Andriamanitra sady zay dia hitsangana eo anatrehan'ny zanak'ondry sy eo amin'ny seza fiandrianany amin'izay fotoana izay. Ary mahafinaritra be le eo amin'ny apokalypsy toko 7 dia ozy izy izay maresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo ihany koa dia tsy vitan'izay ihany fa rehefa manana an'izay akanjo fotsy zay ianao rehefa mitafy an'izay akanjo fotsy zay ianao dia hoy Jesosy ary tsy hamony ny anarany eo amin'ny bokin'ny zanak'ondry aho izy tsy hamony ny anarany eo amin'ny bokin'ny zanak'ondry aho.
ry havana malala mety voasoratra atao am-piangonana ny anaranao satria vita batisa ianao dia soratanao amin'ny resitry fiangonana fa zao ny faniriana dia mba ho voasoratra any amin'ny boky ny zanak'ondry, boky ny lanitra ny anarantsika, ary mba ho anisan'ireo olona manao akanjo fotsy mitsangana eo anatreha zanak'ondry. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe izay maharesy, izay maharesy. Dia mahafinaritra be ilay tena amin'ny Romanina toko 5 dia milaza ilay ten'Andriamanitra hoe Romanina toko 5 dia 7:30. Dia hozy izy hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manotra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'iza, amin'ny alalan'ilay ty. Manotra no mpandresy amin'ny alalan'ilay ty. Ay zany le fandresena tompoko, ay efa ao le fandresena. Aika le fandresena efa azo, le fandresena ka efa azo. Dia amin'ny alalan'ilay ty atsika dia tsy iza fa Jesosy dia manotra no mpandresy isika. Dika izay tompoko dia zao. Ninona toe-javatra ho atrehantsika, mbola ho atrehantsika mandra-piavin'i Jesosy dia aza dino io ten'Andriamanitra io. Manotra no mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diantsika. Satria Jesosy efa nanina Jesosy efa nandresy. Satria Jesosy efa nandresy dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ianao ihany koa manotra no mpandresy ianao. Ka aza matahotra miaraka amin'i Jesosy Kristy. Mahafinaritra ny tenin'ny Pasteur rato teto hoe hatramin'izay mety niara-nandeha tamin'i Jesosy ianao na hoe ny tantanana ianao, fa rehefa hiatrika toe-javatra sarotra ianao dia tsy tantanana intsony ianao fa trotrona ianao. Dia izy ny mandeha fa ianao eny an-tanana ianao fa tsy tantanana. Mahafinaritra zany. Ary izay ny zavatra ho ataon'i Jesosy amintsika ao aoriana kely ao, hiatrika fahoriantsika hozy izy ny ten'Andriamanitra. Ireo dia avy amin'ny fahoriana lehibe, izy fahoriana lehibe ho avy ao aoriana kely ao, fa aokontsika hanotra no mpandresy amin'ny alalan'ilay tiantsika. Aokontsika hitoky amin'Andriamanitra ary aokontsika hino an Jesosy Kristy ary hanana fanantenana ny amin'ny fandresena ao amin'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny hitantsika rehetra, Andriamanitra ny hanamarina ny teniny eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ka ny fiainako, ny fiainanao, ny fiainan'ny fiangonana dia ho vavolombelona izany ten'Andriamanitra izany. Hoe tena marina izany ten'Andriamanitra izany. Rehefa mijery ny fiainanao, izao tontolo izao, rehefa mijery ny fiainantsika ny hafa dia mahita hoe tena marina ilay voalazan'ny ten'Andriamanitra. Fa tena manoatra no mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Andriamanitra ny hitantsika rehetra. Amen. Melohany anaovantsika ny hira farany dia mangataka ny Ray aman-dreny hanao filazana fo eo atao amin'ny fiangonana satria mankasitraka antsika rehetra fotsiny alola afaka mitsangana. Mankasitraka antsika rehetra satria izay angamba vao nisy fotoana hoe hatramin'ny farany amin'ny 5 sasany tsisy mitsaitsaika amody mihitsiny. Fa feno ny fiangonana tena feno hatrany amin'ny trano karoa. Fa teto foana tsika hatramin'ny farany mankasitraka indrindra mankasitraka ny fiangonana ihany koa nanome anay izao fotoana izao 5 sasany izao fotoana nafinaritra izao.
amen.